Mbola mitoetra ve ny asin'ny tamiko? Lutte contre la corruption dans le domaine foncier miaraka amin'ny ONG Matazy Risque Clinique sy ny cabinet maître Randria Malalanirina tantara no soratan'ny namana Dany na Daniel Razanabahoaka. Ireto avy ny mpilalao ny tantara. Tantara-peza ny lalaovin'ny Monsieur Hertso parajuriste ao amin'ny ONG Matazy Risque Clinique. Riny lalaovin'ny Madame Entso parajuriste ao amin'ny ONG Matazy Risque Clinique. Raleva lalaovin'ny Monsieur Élisée mpampianatra matematika ao amin'ny Poussin. Ikotoboaka lalaovin'ny Monsieur Yain mpampianatra matematika ao amin'ny Poussin. Ndrenasolo lalaovin'ny Monsieur Maolo mpampianatra matematika ao amin'ny Poussin. Fatany lalaovin'ny maître Nirine avy amin'ny cabinet maître Randria Malalanirina. Andriambato Androtina président any ONG Matazy Risque Clinique lalaovin'ny Monsieur Roland mpampianatra filozofia ao amin'ny Poussin. Tseke nantandrazana omena vahiny tseke nantanovanao ombany vahiny tseke nantany misy nitavoninaio sen vahiny tseke ahoana akiry riny vahiny ty tabatabasa vorovoro ataon'olona ery ampivoriana ery e fangatsy fantatry dadapeza misy taratasy latsaka avy any ampitondra fanjakana ambony any ane ony ao amin'ny Andriamatoa lehibe mifokotany ao e manambara fa misy tompony ty tanàna misy mifakotra ambony izany iray manontolo ty fa misy tompony ahoana rina efa 20 taona zany no nateto tsy nisy sany laza zany na nilaza fa tompony ty tanàna ray manontolo ty ka nahoana ankehitriny manjary misy milaza fa misy tompony zany ahoana hono ny votoaton'izany taratasy zany dia tsy fantatro mazava ihany koa raha dadabeza fa naza koa aza tsy mahalala ninina reko tsy litsofina teny eny fotsiny fa hoe fianakaviana avy amin'Andriamatoa Randrianasolo ny tompony andraikitra sy tompony antoko amin'izany fanapoziko zany rina ay ve le metinentina mitondra fiara tsy mataho-dalana tonga aty amintsika isaky ny famadiana iny akiotoboaka no anarany rina ie indrindra hoe dadabeza mirifadrifatra eriana izy indra efa mba tonga aty amintsika tamin'izay aza vao hitsaka hatramin'ny zanak'isoa efatra ny arabe zaka mihitsy raha iny sendra tafavoaka tampoka teny ampovoan'ny arabe iny reto bibikely tsy manatsiny tsy nijanona kory izy na mba nanatona ny arabe zaka mba hiala tsiny kely fa vao maika aza nydrifatra lasa ny anavatra toy ireny olona mitsoky reny zany very rina olona tena tsy mataotody raha zany anarany mba navita fianarana ambony nefa dia manao tsinitsinina amin'ny mpiarabelona sy ny mpiray tanonazana indray ary zany tanàna nambomby zany iray manontolona zay ny fa azo koa ary amin'ny fomba ahoana moa rina no asa in'ny teny izany tany amina arany ity fa tany amina hektara rina ka izany indrindra nery dadabeza mahatalanjona eto misy ifandraisany amin'ny sampandrara amin'ny fananantany ane zany ary mino fa hananany titre foncier koa zany no momby tsy faritra iray manontolo ity matoy izy samy teny zany satria to hoe efa ara-panjakana mihitsy no nididy mivoaka fa azy ty tany ity ary mety misy ifandraisany tamin'ilay vahiny telo lahy tonga teto tanàna iray misandratrandro iny zany ty resaky ty nefa ne tsy nisy olona namponina avy aty amintsika niaraka tamin'ny zareo fa izy sy ny fiara tsy mataho-dalana no dikodina teto tanàna nadritra ny adiny iray no sady nivoaka niditra tao anaty fiara nakanaka sary eraka ivazatany io nimponina koa moa tsy nisy ny sanina ny tany fa nisitrika tany an-trano no sady nangarangarana teny ambaravarakely daholo zany ve tena iraka ikotoboaka raha izany no tena marina hono a dadabeza fangamo tsy efa manana titre sy vita baolina dolo ny tanin'olona monina ety ary efa misoratra any amin'ny sampandrara amin'ny fananantany ara-panjakana sy ara-dalana avokoa saika tanina kolona angatahana avokoa tamin'ny alalan'ny prescription akizitiva no nazahoan'ny olona tany tety ny sasany aza moa tamin'ny taona raiky amin'ny 770 fo mbola Andriamatoa Jenerala Ramanantsoa no nitondra teto Madagasikara ary koa colonel Richard Ratsimandrava no ministry ny atany dia tamin'ny alalan'ny fisiny fokon'olona no nandrosian'ny vahoaka ioromponenana sy ananjarany tany tsy misy olona eo ihany koa nefa ny fitondran'ny Andriamatoa Amiral Didela Tsiraka tamin'ny Repoblika faharoa tamin'ny taona 770 nilaza fa izay nambolony tany lavavolo ny tompony ka dia nanoratra tsikelikely ny olona nanoratra izany tamin'ny fanjakany dia ahoana c'est dolo ve tsy izany ihany fa tamin'ny Andriamatoa Ravalomanana Marika aza dia nisy lalana vaovao mikasika ny satan'ny fenitany ary ny programa miaraka amin'ny kazefa tamin'ny andron'ny Rajaonary Mampianana Hery amin'ny alalan'ny fanomezana karatany fahobe ary ao ihany koa vinan'ny IEM miaraka amin'ny président Andry Nirina Rajoelina dia tafiditra ao ny fanamorana amin'ny fanomezana ny titre fahobe sy ny karatany ho an'ireo tatsapa-mokatra sy mimponina ary ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sampandrara misahana ny tany sy ny fananganana ny fitsarana manokana mikasika ny tany tena marina ve zany dia ahoana no asa indro inga kotoboaka mianakavy milaza fa azy ty tany ambony zana iray manontolo ty
dia mbola mipetraka ve zany ny fisinykolokolo any amin'ny boromsahana amin'ny fananantany andro dadabeza ny eto amintsika koa ane dadabeza tsy mba mpandrefy tany matianina dolo ny mpandrefy tany na mba irony géomètre expert nianatra 5 taona teny amin'ny école polytechnique fotovolo fa izay mahay mitana lamira dia milazo ho mpandrefy tany daholo sasany aza zara raha nianatra 2 taona akory dia mieboebo mpandrefy tany dia avy eo mividy soniany amin'ny géomètre expert fotsiny dia gaga ianao mahita an'izany dia tsy fantatro re anaka fa tena mantalanjana ny zava-misy eto amintsika e. Ory vahoaka Ambohimizana manontolo tonga aho vaditany miaraka ampitany roa filaminana anatanteraka ny didy mpanjakana zay manery anareo hiala amin'ity toerany ity. Ny antony dia satria ikotoboaka sy randrenasolo no efa nivarotra an'ity toerany ity sy mikonkonina an'ity amin'ny sonoa atsotsika hoe kanto ka izy no tonga mpandrosiny tanàna eto ary arak'izany didy izany satria fa misoratra amin'ny tany dia mananjo izy ka mialinareo satria sady tsy manana zoy toetra eto amin'ity tany ity nareo. Noho izany reto mpitandro filaminana manatrika izany ka omeko ray volana nareo ny toeranareo eto ka raha tsy zany dia asorona antery anareo. Tena tsy rarony zany tena tsy mataotody aiza reny razako de saindrena solo sy kotoboaka no vatra ty vohidrazany ty tamin'ny vahiny a tena tsekena mihitsy zany a. Arak'izany ry vahoaka dia mampafantatra anareo fa ametraka fitaovana vavety eto ny vahiny ka ampafantarika anareo tsy hanendry na ikitikitika izany fitaovana izany fa mahavoasazy anareo ary manomboka androany dia efa mandidy anareo anomana ny fialanareo eto fa raha tsy zany dia ho avy izahay vady tany anatanteraka ny didy. azafady indrindra re tompoko miala tsindra mba handray fitenenana kely fa marinina re ane tompoko ny deny tapohanareo toy izao e tsy androkotoboaka sy ndrena solo reny ty tanany ity fa andreto vahoaka maromalonanareo reto e ko ahoana mono anakeriny soniany kotoboaka sy ndrena solo fa ngasy zareo manataratasa ra-panjakana toy ny titra kadasitra na karatany manambara fa azy ny taninay zao raha matoa kely matoa za tongeto dia didy tsy azo ivalozana no etiko matoa tongeto dia misy didy pitsarana ka taizy anareo hatramin'izay noho izany dia mifantatra fotsiny dia miala ianareo aloha fa didy pitsarana no tanterahana. Manarana oatra vahoaka madinika ty tanàna fotsiny ny ataony tena tsy rariny ary ny zavatra mahagaganay dia manino ny zalatsy miseho amin'izao fotoana izao e mba zahiny miseho vahoaka raha nanany zara fahamarinana momba nyty tany ty e zao ry zareo baiko ny ana tsy maintsy haterahana ny iraka ampanaovana ary zao asa anay ty any lalàna amin'ny maneranay fa mampitandrana anareo zay miopefy eo dia hoenjehany lalàna zay losy zany ririna ao fa tsy hipetrapetraka fotsiny tsika fa tsy maintsy adatra amin'ny farany ary ataontsika aradrary ny fitakiana ataontsika misy zanako lazaina andre mivoatra any mino fa tianary antsika izy ary tsy anaiky ny ataon'ny olona tsy manjary toy izao tsotra an'andriamanitra tsika dadabeza ka ay moa mbola any tokoa ileva zanaka lay matoa sady raha tsy diso dia nianatra ny lalàna amin'ny fenotany izy no nahay niaro sy nampianatra izany tokoa zany indrindra ririna matoky aho fa tsy hivadika amin'ny vahoaka Ambohimizana raha ileva ary matoky koa fa ho vonina hiaro ny tanindrazana izy ary ho saro-piaro amin'ny herim-pony ray aman-dreniny ndao fa mbola manana ray volana antsika hidivana amin'ireo tsy maty manota mpivarotra tanindrazana ireo raha araky ny tatitra nataony vaditany sy ny mpitandro filaminana tamiko kory randrena solo ny lomay sy mahay volotratra fatratra ho ny vahoaka ny Ambohimizana ray manontolo raha mbola izao koa ny tiotoboaka dia tsy amelako raha tsy lasa ny jalakely-maso ny tanàny Ambohimizana ray manontolo na antsaha zany na tambary na antanety na antanàna ihany koa fa raha araka amin'ny fikaroana izay nataoko sy ireo namako ane randrena solo
de tena ao amin'io tanàna ambomizany io misy ny arena-kibony tany e efa tady lafa vahoaka ny ambomizany ane ka tsy maharaka tsy malala ny fisin'io arem-bio zany e dia ahoana tokoa moa mifandehan'izany razoka fa hatramin'ny fahasandrasantsika sy ny ray aman-drentsika neka mbola ao ambomizany avokoa e dia atao aizy ireo raha onga andro zalankely maso ao satria tsy maintsy harodana avokoa zay rehetra misy ao aza matahotra ny amin'izany sera zandry a efa vitako hevitra matipaika raha momby zany ineo kely fotsiny any antsombontsombo ny fahofany sera mieritreritra n'izao hevitra izao e efa mivitany 5 ara eo aho eny ambohitra rahaba nala mahitsy eny efa vita fefy-briky manodidina io tany io tamin'ny avansa nomeny zalankely maso ah ary efa vita titrasborna amin'ny anarako koa izany ry zalankely maso daholo manamboatra amin'ny fahasan'ny apôstôly ho an'ireo razana ireo ary aza matahotra se fa hoafindra antsika ro lahntsokosoko eny atoerana ny tolo ambalin'ireo ray aman-drentsika sy ny razana rehetra ao amin'ny fotoana mahamety zany ay dia ahoana zany amin'ny fotoam-pamadihan-drazana ka dia tsy hamadika sy tsy hamono-lamba tsony ve zany sika nasolo ve adaly e inona natao hoe famadihana ny famadihana dia fandanim-bola ny ao papana ireo aneny taranaky ambomizany ray manontolo hoe tsy hita hoe makaiza fa lany andro amin'ny famadihan-drazana izay tsy ahitana fahombiazana sy vokatsoa akory dia mahiandro manalina satria tsy ampy sakafo ny akamarony ny fambolena sy ny fiompiana zany moa dia tsy tantenainy e ary ampahafantariko ansera ndre nasolo a fa raha ireo vahoaka ny ambombizanareo ny malala hoe mipetraka eo ambon'ny arena tsiroa matany zareo dia mino aho fa tsy maintsy isy olona ny eritreritra to ay an'izao ezaka hivarotra an'io tanyrazana io fa tsy hipetraka ao amintsony akory zany hoe fitiava-tanyrazana izany sa ahoana ho ingara ndre nasolo manaiky zany teny serotreritro zany ve ingasa no heverin'ny sefaredredy zany e za indray sera zokony tsy takatra sy tsy hitako dia ahoana zany momba sy ny fananako ary ny vady aman-janako tsotra ary tsy misy adika-hevitra omena voly se zahazanareo mianakavy dia mividy tany sy trano aty andrenivohitra dia mioromponenana ty ihany koa e avy aloha raha zany fampisoa tsy mipoditsony io pakiady io a dia ahoana koa moa ny taratasy momba zany rehetra zany e kalma fotsiny ianao raha zany fifampipetrapetraka daholo amin'ny momba zany a tady io fa isika ro laharerina e sisa taranaky navelan-kiaky sy ny eny e tsy te halaly zany ambadika antsony aho mino aho fa resy lahatra ny amin'izany rehetra zany sery zandro malala efa manantenanao aho zany raha zoko fa tsy maintsy ho tafa ihany tsika tena lanaky ny asa mihitsy za zany a so dia efa tokony haka fialatsasatra kely indray ary aloha e efa heritaona sy tapany zay no tsy naky zany aleo asiana fiheverana fa ny aina lahatokana rao marary amin'ity tsy misy fitsarany ity ka ny an'lany be indrindra raha lefa dadato ato zay za lasa nanembona sy nandefa eritreritra ny aina tanàna any sady mba te hamangy any dada be zay sy ny fianakaviana ny tanàna any koa sady akarivotra kely koa e ohatrany hoe misy manesika zany fantatro hoe ahoana aneno ny telefonako aiza ary izy zay ry ambony fandreny re ary iza koa ary mba miantso ana am'izao andro anelanelana-andro zao e allo salama ve nareo any an-tanàna any e manao sy leva inona vaovao dadabeza tena tsy mahatsiaro ny aty mihitsy raha tsy atsona ty sanatria akory hoe tsy mahatsiary fa betsaka ny asa e dia tsy manam-potoana hivezivena am'izao rehetrarehetra zao itsony e fa inona aloha no antony iatsona e fa mandinika zahay fa mandinika ny ala sasatra kely ana tanàna any a fa ahoana e miorooro ry se aty a ary tena mila fidina se aty mihitsy mivahoaka anambomby zany e mirooro ahoana zany dadabeza tandindoza ary se ny tanànatsika ary tena loza mitatao mihitsy e ny vohitrazana ray manontolo fa tongavy se dia miresaka tsara miandry anse ny tanindrazantsika e inona ary zany lazainy dadabeza zany eny ary dadabeza rapitso arivo za tonga any e aza hely se fa ho tsena indrina any amin'ny takosi borosy ary a eny ary dadabeza andamina ny fotoanaka hoa dia ho avy e manao manam-pena ao amin'ny rinao ihany koa e eny ary elomy se ileva
Manao sy Raleva? Salama tsara e. Tonga soa e. Ratrasoa koa e. Fa inony marina zany vaovao zany e. Andao aloha dia any an-trano tohizana ny resaka e. Any izay sy dadabe za mitantara anazy. O dadabeza. Androsy i leva. Anao dadabeza fa ina marina zany vaovao zany e. Salama dia makaseza aloha fa ho tantarako anse le izy e. Zao ary a. Sa nikotoboaka sy randrena solo ve zany nivarotra ny tanindrazantsika tamin'ireo kely maso e. Tsy noeritretiny zala zany mihitsy no avy ny taranaka amboimy zany a. Tena tsy rariny zao dadabeza sy rina. Zany ny zava-misy aty Raleva. Izay no nahodidina anay sy dadabeza. Tsy misy zavatra azo atao intsony fa amin'ny fitaovana sy niraka nalefandry zareo azy efa teto daholo. Zany indrindra Raleva, zava-doza ny nanjohan'ny tanindrazantsika e. Miandry anse hijoro sy hanampy ny vahoaka nambomy zany any tadiavinay e. Vitako zasa am'ireny zany dadabeza fa izay be ny basy ary firaisakina ny oery tsy maintsy malesy ny tolona fa raha ry kotoboaka sy ranasolo dia efa hatramin'izay ireo nivatra tandrazana sy tsy maty manota mihitsy e. Manomboka masina androandroany dadabeza sy Raleva dia vonona koa zany nampiandry Raleva ary hijoro anohana azy hatramin'ny farany. Misaotra betsaka anareo roa za manana zany toe-tsaina hanampy sy hanavitra izany tanindrazana izany. Mahereza lesa lahy leva fa mila lay ty tanindrazana ity mba amerenany indray hoe zany hoe asiny tagniko zany e. Ry vahoaka namboamizana tonga mijoro eto anolanareo ny tenako sy ramatoa kely rina dia sy olo tena nareo nanatrika amin'ny fitaom-pitsarana momba ny ady tany izay nisy teo amin'ny tanindrazantsika no nitraketrana ataon'ny kotoboaka sy randraina solo nivaritra ny tantsika tamin'ny Andriamatoa Koanto dia faly izahay fa nandresy isika ary miverina amintsika ny tanindrazantsika e. Ny tena isaorantsika lehibe indrindra tompolahy sy tompovavy dia ny fisiny reto olona manaraky reto tsy zany fa Andriamatoa Andry Tena Rakotojaona sy Lay Sangtong namorona ny ONG Mada Jury Clinique ary ireo avocat huissier ary ny géomètre expert niara-miasa aminy ao amin'ny fikambanana nanampibetaka antsika tamin'ny torolalana izy ireo na azaontsika an'izao fandraisana miezinezina izao omeko azy ny fitenenana ary. Sotra betsaka anse ngara leva nanome fitenenana sy ho lava teny sy ho lava taritsony hafa tonga dia mivetindresaka no ambarako. Ny ONG Mada Jury Clinique dia fikambanana tsy miankina iray izay nijoro ara-panjakana araky ny arena avoaka ny préfecture Antsirabe arrêté numéro 759/16/Antsirabe/ONG/A. Fampafatarana ny lalàna amin'ny feny tany eto Madagasikara, doro lalana amin'ny fikarakarana ny tany ary fisorohana ny adilova. Amaranako ny teniko eto anatrehanareo vahoaka nambomy zana dia aoka izay ny ady tany fa sakana amin'ny fampandrosoana maharitra zany. Marina zany le roa dia misaotra ny tanàna nambomy zana iray manontolo indrindra fa ty fikambanana atao hoe ONG Mada Jury Clinique ty fa raha tsisy ngambany dia mbola nanjaka hatrany tsy maty manota toa andrikotoboaka sy ndrena solo e. Dia mipetraka ary ny fanontaniana eto hoe mbola mitoetra ve ny asiny tagniko. Masnanu vala parita
tsinanana andehanana isia metrahana ilay afatry izay mipetraka tamirano masina nova naparitoetra magnarody lazaina fa ilze parsa efa nipetrany sokotsy tsy maintsy verina mitsika satria ao anatiny tanitsy nosy lazaina fa ilze parsa efa nipetrany sokotsy tsy maintsy verina mitsika satria ao anatiny tanitsy ary ianao zay vo asina hitondra ity tany ity nomena anjara amilay nosy tsarikajy ilay tanàna ary ianao zay vo asina hitondra ity tany ity nomena anjara amilay nosy tsarikajy ilay tanàna tanàna izay aolotsika mandatsy voafay tsy horesy vavalo tsy rearea